misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray ty lesona manokana ho an'ny tanora zokiny ity amin'ity alahady ity ary fifaliana ho anay hatrany mandray anao isa-tokantrano. Ny irina dia mba hitondra fitahiana sy fahalalana anao bebe kokoa ny lesona izay ratovintsika indray mandritra ny herinandro ity. Aloha indirantsika amin'izany anefa dia vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola velom-pisaorana anao izay mbola nomenao an'izao fotoana izao indray afanay mianatra ny teninao. Mangataka aminao izay mba tsy handalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay izany fa mba afanay mandray fanapahan-kevitra ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ka hiova ny fotom-pisainanay, hiova ny fomba fiainanay ka ianao mihitsy no hanjaka ny amin'ny zavatra rehetra manodidina anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fifandraisan'ny lalana sy ny finoana, fifandraisan'ny lalàna sy ny finoana. Amaky isika ny Galatiana 3:7-20 sy ny 5:20 manao hoe koa ny lalàna dia mpitaizantsika ho amin'ny Kristy mba ho hamarinina noho ny finoana isika fa rehefa tonga ny finoana dia tsy fehezin'izay mpitaiza intsony isika. Amen. Ahoana moa izany no mahatonga any ten'Andriamanitra izay nivakiantsika iny hanondry ny lalàna seremoniely ary koa ny lalàna moraly. Tamin'ny voalohany dia ny anjara tanan'ny lalàna ao anatin'ny famonjena no ny ompanan'ny ady hevitra talohan'ny taona 1888. Ilay ao amin'ny ten'Andriamanitra vakiantsika teo izay mamaritra ny lalàna ho mpitaizantsika ho amin'ny Kristy no tena niteraka ady hevitra tamin'izay. Izao ny fanontaniana nipetraka hoe io mpitaiza io ve no lalàna moraly, ilay didy folo, sa lalàna seremonialy ilay rafi-pisoroana ny jiosy zany. Rehefa nanontaniana ny hevitry Madame Moety dia hoy izy hoe nanontaniana momba n'ilay lalàna amin'ny Galatiana hozy izy, inona no lalàna mampianatra antsika sy mitondra antsika eo amin'ny Kristy? Hoy aho hoe izy roa, lalàna seremoniely sy ny lalàna moraly na ny didy folo zany. Tsara ny manao jeritodika ny tantaran'ny fiangonana sy ny misaintsaina ny amin'ireo loha hevitra niteraka ady hevitra be toy izao tamin'izany andro izany. Indraindray ny olona izay everantsika fa lehibe tokoa dia tsy dia manan-danja araka ny fiheverantsika azy akory rehefa dinihina. Ny lalàna resahana amin'ny Galatiana no fototr'ilay ady hevitra fa zavatra hafa kosa ny tena niompanan'ny Saint John sy Wagner. Ny fantohana tamin'ny fifandraisan'ny lalàna sy ny finoana izy ireo ka nasehony tamin'izany fa azo atao tsara hozy izy no manana fiainana miorina amin'ny Kristy sady feno finoana no mitandrina ny lalàna. Azo fitinina aminy hoe Kristy hozy izy ao anatinareo izay fanantenana ny voninahitra ny hafatra nentin'izy ireo. Dia io andalana io ny tena manondro ny tokony ho fomba fiainantsika maha-kristianina antsika raha takantsika araka ny tokony ho izy anefa izany. Araka ny efa hitantsika ny asa fitoriana ataon'ny fiangonana manjaka ankehitriny dia mifantoka amin'ireo fotom-pinoana izay mampiavaka azy toy ny fiavian'i Jesosy fanondroany,
ny sabata, ny fitoerana masina, kanefa ny fotom-pampianaran'ny fiangonana dia tsy azo sarahana amin'ny fahamarinan'ny hazo fijaliana. Ny fahatakarantsika tsara ny zava-mitranga teo amin'ny hazo fijaliana no manampy antsika hanao fampiarana ihany koa ny fotom-ponoana izay fananantsika eo amin'ny fiainana. Rehefa nanoratra tamin'ireo mpino tao Kolosia Paoly dia nataony ho an'ireo mpino Laodikia koa ny havany. Ka toy ny amin'ny vahoaka iray ihany no resahany amin'izy ireo. Io fifandraisana ety amin'ny Kolosia sy Laodikia io no mahatonga ny epistilin'i Paoly ho amin'ny Kolosiana izay hiatra manokana amin'ny vahoaka an'Andriamanitra ankehitriny. Noho izany dia aoka azoto andalina amin'izany isika. Ka ny finoana izay ananantsika ihany koa no hahatonga antsika handrisika antsika ho ao anatin'ny lalàn'i Kristy, hampitombo ny fitiavany izay ao anatintsika ary koa hatoky ihany koa ny lalàna izay efa nosoritany ho andehanantsika. Dia mifanahy masina ny hanoro hevitra antsika hatrany ary koa nazava izay rehetra tsy mazava amintsika mikasika ny ten'Andriamanitra. Mivavaka isika, misaotra anao izay iray hony amin'izany lesona menao anay an'io izany. Misaotra anao mandrakariva izay manazava ny lalanao sy ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Tsy misy azo tombony amin'izany raha tsy izahay ihany. Dia mangataka ny fanahinao masina izahay mba hanilo-tsaina anay, hampahery anay, mba handeha amin'ny lalana marina izahay. Ka naiky ny fandarana hatrany avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.